dia ny faniriko de tsotra tsy anazava ny tokantranonareo ihany fa anazava ny fiainanareo ray manontolo mihitsy a. Tenin'ny soratra masina ao anatin'ny ohabolana toko fa 9 andininy fahatelo zay milaza hoe akino amin'ny tompony asanao a de ho tanteraka na lavrary ny fikasanao. Nakintsika tamin'ny Jesosy Kristy tamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa indrindra ny fividianana hoe raha mbola sitrak'Andriamanitra ny anatsovana avoaka malagasy ny fanoloran-tena zay nataoko dia ozy izao hoe meonia hery ary nakiniko aminy mitanjaka mba ahafahana mitondra ny firenena anavitra ny Madagasikara. De tanteraka zany ary isorana manokana ihany koa ianareo vahoaka eto Moramanga satria 70 isanjato ianareo no amifidy ny tenako tamin'ny fividianana filoham-pirenena farany teo. Tadidiko tamin'ny nanao fampielezan-kevitra de teny hoe atsangana hoe tananareo zay tsy manana jirama any an-trano be de be ianareo no nananga tanana. De hoy amatsy anareo hoe rehefa lany ka lany premier tour de ho avy eto Moramanga izara jiro ary anareo no faharoa izao akoatra ny Antananarivo ianareo ny faritra voalohany no avilla voalohany zarana jiro noho izany mitokatrano rehetrarehetra zay tsy manana jiro zay mbola mampiasa jirony labzi petrole dia zaraina jiro ary nareo efa nahazo karne pokotany de manomboka ho fizarana androany mahazy anareo ary azo daholo nitokatrano tsirairay avy tsy akanavaka eto Moramanga zay mbola mampiasa jiro ary mila zany fahazavana apetraka isaky nitokatrano zany. Zava-dehibe no mitondra hazavana satria manatsara ny fiainanareo, manatsara indrindra ny tokantranonareo mba tsy hampiasa labzi, mba tsy hampiasa petrole intsony fa de tanteraka ny faniritsika ary zao hazavana zay tonga ho tokantranonareo zao dia ny faniriko de tsotra tsy anazava ny tokantranonareo ihany fa anazava ny fiainanareo ray manontolo mihitsy ary ho tanteraka daholo ihany koa fikasanareo tsirairay avy. Mety sa tsy mety? Faly sa tsy faly? Asoteka sikikika mabe raha ohatra ka falitsika rehetrarehetra. Nitokana ny pontsika teo, ny pont Mangory zay pont zay namboarina efa tamin'ny andro ny fanjanahantany tamin'ny 1920 tany. Hitanay tony tsara tamin'ny 1947 io ny pont tao fa navoasika izany pont zany ankehitriny, navoasika ho moderne, navoasika ho tsara ary ohatr'izay ihany koa no ataontsika ny fitantanana ny firenena. Ny zavatra efa tokony hovaina, ny zavatra efa simba dia avoasika ihany koa ary ny zavatra zay tokony ahorina de ho ahorintsika avokoa eto Moramanga. Zay ny zavatra ho ataontsika. Manonona ny salama sy ny shalom amintsika rehetra. Misaotra ny filoham-pirenena malagasy isika, misaotra manokana ny Monsieur Andry Nirina Rajoelina ny amin'ny fitolomanam-bavaka nataony sy ny amin'izay herim-pony zay ny fanakinany ambavaka ny amin'ny zavatra rehetra ho antsika vahoaka malagasy. Tena manana filoham-pirenena tena tian'Andriamanitra isika, manana filoham-pirenena tena mpivavaka sy mpanao pratika izay voasoratra ao amin'ny baiboly isika. De raina ny tompo, misaotra n'Andriamanitra filoha. Araka ny témoignage-ny rehefa nivakiny ilay ohabolana toko fa 9 andininy fahatelo akino amin'ny Jehova ny asanao de lavrary izay rehetra kasainao. De araka ny témoignage-ny rehefa nakininy tamin'Andriamanitra tsy to fa tsy nakininy tamin'ny Senia, tsy nakininy tamin'ny gendarmerie, tsy nakininy tamin'ny SADEC, tsy nakininy tamin'ny HCC, tsy nakininy tamin'ny izasiza ny raharaham-pirenena fa nakininy tamin'ny Jehova. De nivala ny vavaka tsara be ilay témoignage-ny ary mahazo mandry vony vato isika vahoaka malagasy araka ny safiditsika
izay ny safidy ao anatin'le valim-bavaka ihany koa zay fa mbola rassuré tsara zany a ny 5 taona manaraka de raina ny tompo. Ilay tena zava-dehibe tao anatin'ny témoignage-ny président ihany koa de le hoe tsy le lazain'ny olona fa hoe jirona koa ihany, tsy zavatra ohatran'ireny ihany a no hoentina isa-tokantrano zany, tsy le resaka hoe varitsinjo na zavatra ohatran'izany, fa tena ilay fahazavana resaka avenir ny ho avy mihitsy no ahidy ny filoha isa-tokantrano ary nambarany tao Moramanga izay. Ilay hazava-piainana mihitsy, ilay salut, ilay vie éternelle, aiza indray tsika no hita filoha ohatran'izany. Zay ny tenenako aminareo hoe tena sambatra isika manana filoha tena mpanao pratika ny baiboly fa tsy mpanao plivava verset biblika fotsiny. Ary sambatra, raha sambatra ny malagasy a manana filoha tena mitolona-bavaka ho an'ny firenena. Tena resy lahatra hoe Madagasikara ny Kristy, sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanina, ary tena hitako taratra mihitsy fa tena manana an Jehova ho Andriamanitra, ho Andriamanina ny firenena malagasy. Sambatra rehetritsika, sambatra tsika. Tena mino fa tena miaraka resy lahatra amiko a ny amin'izany fahasambarana izany ianareo. De raina ny tompo. Alleluia. Ka amaranako azy a de be da be mihitsy ianareo no mpanakihana ny filohantsika. Okizay. Be da be mihitsy ianareo no miteny ratsy ny filoham-pirenena. Okizay reto a. Be da be mihitsy ianareo no mpanarabiraby, mpiteny griana azy. Okizay reto a. Izy aneka mitolona-bavaka isan'andro, isan'ora ho anao hoe ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny firenetsika. Okizay. Ka ny azany ny teny koa aminareo le be kritika sy le mpiteny ratsy ny filoha de hoy aho hoe aza mitsara mba tsotsaraina reto a. Ho reto a esory aloha ny andry eo amin'ny masonareo zay vao manala ny sombikazo eny amin'ny mason'ny filoha. Zay tsy nanota taminareo no kitora-bato azy voalohany. De inona koa moa hoe mamelany elo ny fatsifatany izay ataony. Be da be fa tsy tadidiko. Okizay, stop. Stop. Iaino ny fahasambarana. Iaino ny fahasambarana. Satria efa manana filoham-pirenena tena tia vavaka sy mpanao pratika ny baiboly isika ary mitondra andro aman'alina an'izao firenetsika izao, mitondra-bavaka. Aiza indray tsika nahita filoham-pirenena ohatran'izany. Malgré hoe ao anatin'ny constitution ny laïcité de l'État, mazava kitsotsota izay hoe séparation an'ny église sy ny fanjakana. Fa zany tsy mahasakana ny filoha. Tsy tolona-bavaka ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny valala-be mandry. Tena tokony ho tonga saintsika hoe efa sambatra i Madagasikara. Sambatra tsika. Sambatra ny vahoaka malagasy. Zay ny afatra fa misaotra ny filohantsika, mitondra-bavaka antsika foana, mitondra-bavaka anareo a, manakana ny firenetsika ao anatin'ny vavaka, manakana ny momba antsika rehetra, ny asa aman-draharaha rehetra amin'Andriamanitra tsy toa. Toano izy. Toano izy. L'exemple vient d'en haut. Zay zareo a. Zay fa tahin'i Jesosy daholo. Tena hitako hoe sambatra mihitsika vahoaka malagasy. Mirary soa e. Mirary soa de
iain'le fahasambarana